misy izany mba tagnaty pila eraike iaho. Misy ohatsy mifanjakana aloha mbana nitilikanay atoka mba nahatsapa tena mahatiaro anay fa tena loza be mihitsy ty zaka nahazo anay ampanihy etoatoa. Ty raha mba iangavianay mba ho avy izy vary 700 kilo zao mba hahavoky anay tselatsela fa tena matemate zay nanomboka misy kilony tsy misy ty zaka mba havilivily sarotsy ty hahazoanay tragno kea. Izahay lo ihanigny fa tsy hisagnay fa foitsevoka zahay va ho mahitaky jana havily ay hany andraky ty amboara ay tragnonay kea ho hisagnay fa tsy misy fakiry fa foitsevoka zahay va ho mahisaky vary 2 kapoaky ho hany ianagnay vary aminay etoy 500 ty kapoaky raiky tsako 350. Manomboka tonga ety an-toerana ny vary fanampina avy amin'ny fitondram-panjakana ary nafaly an'ireo longo izany araka ny hita teto ampanihy. Mafimafy avao fandalovan'ny tato zay. Io moa fonjoan'ny faky raha desina io misy vary samby oreny besamao 20 tonnes 20 tony vary foty ameany ampanihy mba hamonjy anareo tsela amin'ny raha nahazo anareo io. Menaky 1500 litres 550 litres menaky fanendaza. Misy savony koa ao 300 cartons 300 portra omegna ho zarana aminareo. Nafatrafatra mafy ny Prime Ministre teto mba ho tsara fizarana ireto fanomezana ireto ka ho tonga soamantsara any amin'ireo fianakaviana mila vonjy. Nanamaivana ny fahasaranan'ny mponina tany an-toerana tokoa izay fanampiana vary menaka savony efa amin'ny fitondram-panjakana izay tany ejeda ihany koa ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement sy ireo délégation notarienne Toute Son François ihany no nakan-tsary. Nidina teto amoron-drano nijery akaiky ny asa ratsy nety nitondra-drano tamin'ny Bigeza Tetilinta ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement sy ny délégation notarienne maina toy ny tambary izao renirano izao amin'ny andavanandro. Tondraka sy mamelitsy kelikely ny tanàna ejeda kosa tamin'ny fandalovan'ny cyclone teo. Lasa anaty rano hita amin'ny sareto ny pilôna ny telma amin'izao fotoana izao nahazo fitaovana ahafahana mahazo rano sotro madio etsy andanin'izay moa ny mponina eto amin'ny tanàna. Taloha zany resaky hoe rano be avao tobatoba fa menany izao mianga amin'ny rano fisotro madio zahay nanao nazo fagnampy amin'ny président Andry Rajoelina. Namely teto ejeda moa ny rivo-doza Bingeza ary tsy avapela tamin'ny fahasaranany navelany ny mponina taty an-toerana. Menaky 10 litres savony 200 cartons zay ty mba voavorinay ialatsy iny na tsy ahenika antsika iaby tsy homaty antsika iaby fa io manahaky Jesu Kristy ny fanamoko zay laha ny 10 teo 3 ray aly ray etsy mofo 3 avao nahampy an'izao fa tsy hitako gnampy tsy hampy azy laha atsika ro mizana azy. Fa zay ny piliako amin'ny tompon'andraikitra ao laha fisarany io mba hilamy mba samby hazo aby na kely na de vary atao soso mba fa misy an'izay magampitondana manitra pembo ho aby mbo benga atao iaby angatana le district. Misy resaky teo fa hoe simba ny volo ho avy amin'ny herinandro io fa nisy nandako teto angamba diso aho vo vola raiky mahery na vola raiky latsaky zay ministre ny fambolena nanjary teto aminareo teto tsy haiko rahamena rosatsy manay nahavo tsy nahazo masomboly tsy haiko moa koa la ministre ro honapandy any i manao hoe nametraky ejeda aho nametraky apedioka aho nametraky ampania aho nahazo antsiroko nareo nahazo tao ka io ane tsy raha olo aby ahazo io fa zay mamboly avao zay tsy mamboly tsy ahazo fa tsy nio tsy nahazo zay tsy namboly ka izay fa sy io tamboly hoavy koa be azinandro ambony io vo misy taomboly hazo hoavy taombe bageda vasa tsako koa apera merinandro ho avy zao.
faniriny ejedy ny chef-lieu du district an'ity tanàna ity azo atao izany hoy ny ministry ny atany raha jerena amin'ny fiainany mponina diany toerana izany saingy mbola mila fanadidina tsara sao dia mampemitra ny district ny ampanindray ay manosokevitra mandamina manao proposition dia misy olana fony ho azahoanareo zany renivohitra ny district zay raha ohatra ka feno eto fepetrarety mba miara-misalahy amin'ny fitondram-panjakana foibe nareo amin'ny famoronana fanaovana vonina ny fotodrafikasa zay nandraina district zany na fanatrano moa ny fandraisana ny premier ministre lehibe ny gouvernemente tatia tsy moandefana ary nankasitraka ny tsy fanatinoana avy amin'ny fanjakana ny mponina tatia toerana famelohana mizatsika izay vaovao any atsimonosy izay dia nisy ny fampahalalam-baovao atonga eto amin'ny vaovaon-tsara ny televizionna malagasy nampitainy ny serasera ny fiadidinina ny fahefana avo ny tetezamita fampahalalam-baovao famitorana mikasika ny raharaha radiony gasy araka ny zava-bolazany andiny firaikambin'ny lapanirena ny repoblika faefatra mananjo alala vaovao ny tsiraray tsy misy faniriterenina mialo azo ampiarina amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny endrindrehetra ankoatr'ireo izay mamoa fady na mety anoitohina ny finaminam-bahoaka ny fomba mampanao aby izay raha teo dia nitarika hatrany ireo mpanao fanadihadiana sy mpanao famitorana na mpahalalany vahoaka avy amin'ny alalany fampahalalana antsoratra na fiaonana mpanao gazety ny fizotran'ireo fanadihadiana sy famitorana nataon'izy ireo mikasika raharaha iray ny direction de la sécurité du territoire na DST izay miankina mivantana amin'ny fiadidina ny fahefana avy ny tetezamita no misahana ny fanadihadiana sy famitorana ny raharaha mikasika ny radiony gasy ankoatr'ireo olona izay efa voasambotra sy mbola karohina mikasika ity raharaha ity ka efa nanaovana fampahalalam-baovao amin'ny gazety rehetra izany dia mbola misy indray ireo tranga vaventy vaovao mikasika ihany ity raharaha ity noho izany amin'ny fampiarana arabaky teny fipetrany fangaharahana tanteraka dia manambara ny DST fa namboraka ny tao an-tsainy sy ny tao am-pony tamin'ny antsipriany ary voarakitra ankapila mangilatra ramatokely tantely tompona andraikitra ny akany fitaizana zazakamboty izay ihany ny FJKM mitondra ny anarana topaza ramatokely tantely izay efa voasambotra mikasika izao raharaha izao teny amboalohany androany ratsinainy fahavalo amby roapolo febroary raiky ambin'ny folo sy roa arivo dia nanambara izy fa izany naivo izany izay piraitsykombakomba aminy no niantso azy amin'ny telefona ka naniry azy hanaiky ny fametrana ireo fitaovana rehetra ny radiony gasy ao amin'ny tranony akany izay iandraketany afaka ora vitsivitsy anefa dia namboraka tanteraka izy fa ny pasteur rasendrasina lala filohan'ny FJKM sady filoha amperinasany FFKM no niantso azy amin'ny telefona ka naniry azy hanaiky ny fametrana ireo fitaovana rehetra ny radiony gasy ao amin'ny tranony akany izay iandraketany io koa ny zoma fahavalo ambin'ny folo febroary raiky ambin'ny folo sy roa arivo lasa teo dia nanambara ity ramatokely tantely ity fa tonga tamin'ny akany tokoa rakotiny rina lova député Tim Mateo Lotany Ambositra Itsilavo sy Sata samy mpanao gazety ny radiony gasy nametraka izany fitaovana izany ary nampandeha ny alo izoma io izany radio tsy ara-dalana izany ny ampitsiny io andro io raha teo no tratrany DST teny an-toerany Itsilavo niaraka tamin'ny sasany tamin'izany fitaovana izany koa andraikitra feno ny fitsarana ny mahalala ny vesatry ny roiroy amin'izao raharaha izao mikasika ny pasteur rasendrasina lala araka io famborahana nataony ramatoa kely tantely io ankoatr'izay dia maître Ranary Vonrolas de Penson mpiara-miasa eto andrenivohitra no voatondro fa nalaina sy ny karamain'ny FJKM hiaro ny ramatoa kely tantely amin'izao raharaha izao saingy mbola nakavola amin'ny tetina efatra tsy ariary tany amin'ny ramatoa kely tantely ihany koa izy mba hiandraketany izany fiarovana ity farany ity izany etsy andanin'izany mbola nakavola mira amin'ny etsy ambony tany amin'ny ray aman-dreny ramatoa kely tantely ihany koa izy fa omena ny taleny DST ono mba ahafahana mamoaka an'ity ramatoa kely ity noho izany rehetra izany dia nanokatra famitorana sy fanadihadiana ity mpiaro ihany koa ny DST mikasika fiampangana telo fanerena olona mba hahazoana vola
fampiasana amin'ny tsizy ny fifandraisana sy ny fahefana ary fikasana hanao kolikoly. Koa ny lazan'ny DST ity mpiaro ity mba akapiaro iray hafa hiaro azy amin'izao raharaha mikasika azy manokana izao. Efa tonga teny nivon'ny DST izany mpiaro izany zao alatsinainy 24 febroary 2024 izao ihany. Noho izay rehetra izay dia nandray avy etrany zao fepetra rehetra ilaina ny DST mba hiarovana manokana Andriamatokely tantely ny famborana izay nataony ka mety hitarika zavatra tsy ampoizina momba azy satria tokoa ny ataondro ny androany alatsinainy 24 febroary 2024 dia tonga teny amin'ny bureau DST ny iray amin'ireo mpiaro manokana garde de corps ny pasteur Sendrasina Lala hitady fionana manokana tamin'ny tarehany DST hono araka ny nambarana tsy nasiany ity faran'ity toy ny izy amin'ny fangatana fionana tamin'izany no ity mpiaro manokana ity tsy misy ifandraisany amin'izao raharaha radio ny gasy izao Ambohitriloatra 24 febroary 2024 ny taleny serasera nivon'ny fadidina ny fahefana avon'ny tetezanita. Zay mikasika an'iny toizantsika any ny vaovao an-tsary any amin'ny faritra Atsimonosy taorian'ny kere dia ndrivo-doza Bingizandray mianjady amin'iny faritra Androy iny. Potika ny 5 trano fonenana any Ambovombe sy Tsiombe Androy mangataka tolo-tanana arak'izany ny faritra Doli Roditis Jean-Baptiste Ratsanarva. Isan'ny faritra vomafy tamin'ny fandalovan'ny Bingiza iny faritra Androy sy Anosiny. Potika ny 570 isan-jaton'ny trano fonenana, difitry ny rano, ny tanimbary sy ny tanimboly ary simba ihany koa ny lalana. Mitondra fanampana-zavana Ramatoa Masigolamaly. Betsaka ny olona tsy manana fitoerana hipetrahana, ny sakafo, ny fambolena zao lasa dobon-drano, ny lalana tsisy afaka andehanana mihitsy. Ambovombe Androy manokana zao efa tafitany amin'ny Benjerse ny taritra mikasika an'io, ohatrany misy faty, misy ankizy maty mihitsy raha atao Ambovombe Androy ary misy toerana mbola dibon-drano, mbola misy olona mbola tomina amin'ny lakana mihitsy ao Ambovombe Androy eo. Ny any Tsiombe zao misy commune anankiroa zao no isolé mihitsy tsy afaka andanana tôbila mihitsy ny any satria dibon-drano dia zay zany no mahatonga anay mitarainy eto. Ohatran'ny hôpitalin'ny Tsiombe, ny école moa zany efa tsy ampy raha teo ny salle de classe, indray mbola miala le tafo simba tanteraka, ny hôpitaly ohatran'izany mijaly tena mijaly zany dia zay no mahasoa tena ny vahoaka ny any Androy ny tenanay dia zay zany mba angatahanay antsoavo ho an'izay tompon'andraikitra zay tandrify an'izao antsonay zao dia mba miangavy ianareo mba hijery aingana dia aingana zany ny faritra Androy fa tena mijaly. Miomana amin'ny andron'ny valomarsa ihany koa ny vehivavy any amin'ny faritra iny. Tonga any zany tenanay ary tonga hanome courage ny fianakaviana rehetra any no tonga mba amalifaly aloha amin'izao satria tsy hita moa izy ity fa na dia hoe mandalo ny Bingiza, mandalo ny kere, mandalo ny cyclone dia tsy maintsy miaina foana ka. Zay amin'ny fanazo abattoir manara-penitra ny pony Tuliara nitokanana tamin'ny herinandro lasa teo izany amin'ny distrika ny Tuliara faharoa misy azy voalaza fa volan'ny fanjakana Madidio no nanorenana ity fotodrafitrasa ity ny aloha nandehanany itsidika ireo trabona tany amin'ny faritra Atsimonosy moa dia tonga nanome voninahitra izany fitokanana izany ny premier ministre lehibe ny gouvernement ny général Albert Kamivital tany an-toerana nalosora Andriamasinoro sy Andry Rajaonarvao tatitra ny vaovao kosa miorarina. Efa hatramin'ny taona 770 no tsy nahazo nanondrana enomby any ivelany isika malagasy noho tsy fanaraha-penitra io vokatra iray io. Nanorenana abattoir vaovao araka izany ny tanàna ny Toliara mba ahafahana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Nambaran'ny ministra Maharanto Jean de Dieu, ministry ny fiompiana fa isan'ny paikady amongorana ny alatromby ny fananganana ity abattoir manara-penitra ity. Ny zavatra isan'ny fahavalon'ny fiompiana amin'izao indrindra amin'ny resaka omby dia ny tsy fisian'ny fandriampahalemana. Anatin'io laboratoire io misy birao izay mikasika ny papier administratif rehetra mikasika ny omby izay vononao. Raha misy olona avy any milaza hoe veromby ka milaza hoe tia mitovy volo amin'ilay omby dia ombiko izay very ohatra dia tsy maintsy atao ny tompon'andraikitra eo ny fampitahana
an'le taratasy le milaza ho tompony dia nitondra azy eo sy le milaza ho tompony dia hita sady zay fa efa mihasarotra fa miatero ny mpangalatra sy ny mpanadio omby sy le atao hoe blanchiment de vol de bovidé efa mihasarotra ho azy ny fisiany laboratoire. Isan'ny inasoan'ny ministera ny fiompiana ny amatianina ireo mpiompy satria miharatsy ny vokatra. Voalaza fa anamarona ny taranakombo no antony izany satria tsy afa-misaraka amin'ny fomba mampanao sy ny riba malagasy ny